tonga amin'ny fitenenana raha fiara-lasany mamba misosoka ny voay vita zany ny Andriamatoa filohan'ny anteny hoe era-pirenena dia andray fitenenana manaraka dia Andriamatoa izay Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta raisika mitiaka rahabe izy tompoko. Honorable assistance, nous sommes toujours dans la série de discours et pour cela, nous attendons le déjeuner à son temps. Et maintenant, nous invitons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prononcer son discours avec un fort applaudissement. Andriamatoa filohan'ny Republika sy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina vady. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny lehiben'ny androm-panjakana, Andriamatoa isan'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solomavam-bahoaka, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny lehiben'ny androm-panjakana teo aloha, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les consuls et les représentants résidents des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les hauts responsables civils et militaires en vos rangs et grades respectifs, ianareo ray aman-dreny ampanasy ara-drazana, ianareo solontenana antoko politika, sehatra tsy miankina, fiarahamonim-pirenena, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny araba atolotranao Andriamatoa filoha amin'ny anarako manokany sy ny ankohonako, amin'ny anaran'ireo mpikambana na vavy na lahy ato amin'ny gouvernemanta, dia araba toa andro masoandro, satria tokoa masoandro fiery-vaovao ny Madagasikara tsy vaky volo ianao. Ka mizara ny tara-pahazavany amin'ny isam-baravarana amin'ny marain-dohataona, ary mandoko ny faravodilanitra amin'ilay takariva mahatsara vahiny. Arahaba manao soa ho soavina ianao, arahaba manao ny tsara ho tsaroana, manolotra fiarabana manokana ihany koa Andriamatoa vadinao Voangy Rajaonarimampianina. Ndreo ianareo filohan'ny androm-panjakana, adoha miara-mikaona iadana ny ambany lanitra, ikapa ahita ny tonina ane ianareo, andidy ahita ny vaniny. Mankasitraka, mankatelina nareo ministra tsy isan'isany, miaraba nareo isan'isany solombavambahoaka avy amin'ny lahivalon'ny nosy. Chers amis du corps diplomatique du système des Nations Unies et des institutions internationales ici présents, je tiens à vous présenter mes cordiales salutations. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur de France, de m'associer à la douleur du peuple français et plus particulièrement aux journalistes français et plus généralement à tous les journalistes pour cet acte de terrorisme qui n'a pas de nom et encore moins d'excuses. Andriamatoa filoha, rehefa nomenao anay ny vina tamin'ny alalan'ny politika ankapobeny fanjakana no rafetinao, dia nazava taminay ny lalan-kaleha, ny roso tamin'ny fametrahana ny Madagasikara ho firenena miaron-doha sy mandroso isika. Vita ny drafitra national momba ny fampandrosoana na ny plan national de développement. Voarafitra sy misongadina anatin'izany Andriamatoa filoha ny asa mehana aminao na ny programme d'urgence présidentielle. Nisy tokoa ny dingana vita nandritra ny taona 2010 sy 2010 lasa teo iny.
teo aloha ny ezaka tamin'ny famerenana ny sy fanamafisana ny fifandraisantsika avy ivelany dia ireo mpiara-miondonantoka sy mpampiasa vola vahiny izany. Teo ny ezaka amin'ny fampivoarana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Nisy ihany koa ireo asa natao ho fametrahana ny fanjakana tsara tantana sy tandalana. Maro ny fipetrany raisina mahakasika ny toe-karena sy ny fampanosoana ankapobeny. Tsy nataonao mbanjavatra ihany koa sy ramatoa vatinao koa nefa ny lafiny sosialy mba isiany rariny sy ny itsiny eny anivon'ny fiarahamonina endrika iray ny fampihavana am-pirenena izay imasoanao. Noho ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny ara-dalàna taorian'ny fifidianana nankatoaviny rehetra ary koa noho ny ezaka ara-diplomatika azo sampahitanana nataon'ny Andriamatoa Filoha dia nikely izao tontolo izao ny fanjakana malagasy. Ary dia efa mahazo tombony ara-toe-karena amin'izany sahady isika, indrindra ny mpandraharaha malagasy raha tsy ilaza afa-tsy ny accord de partenariat économique iarahana amin'ny vondrona européana sy ny AGOA ary ny COMESA isika. Miverina miandalina ireo fanampiana mivantana tetim-bola ampanjakantsika, vita ny fanavantsoia maro mankasitra mahakasika izany toy ny arantsika tamin'ny Union Européenne, ny BAD, ny FMI, ny AFD, ny Japon. Ho rakety ny tantara ny andraisantsika ny fivoriam-ben'ny firenena miteny frantsay eto Antananarivo amin'ny taona ho avy, ary hiomana amin'izany isika satria tokoa mantsy ny valalatsy Indroamandry ambavahady. Nandritra ny fampisehoana ny tatra faharoa momba ny zon'olombelona nataontsika tany Genève farany dia niaiky ny filan-kevitry ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona fa totosantsika ny roa ampahantelo n'ireo tolo-kevitra ny kely Madagasikara. Voarafitra sy nolaniana ny lalàna mametraka ny vaomeram-pirenena mahaleo-tena momba ny zon'olombelona na Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Hoendohan-draharaha ny fiarovana sy ny fanajana ny zon'olombelona ka hotohizana ny ezaka efa vita sy efa natomboka. Ny didy mpanjakana ho fampiarana ny lalàna mikasika ny dina sy ny etsika kodare voalohany sy faharoa dia nafahana namerina ny fitoniana teo anivony fiarahamonina indrindra amin'ny tany any atsimo. Nojerena manokana ny fiarovana ny olona sy ny fananany na ny an-tanan-dehibe na ny eny ambanivohitra indrindra ireo toeram-pizahantany. Niezaka hatrany isika amin'ny ady amin'ny kolikoly tsy avelantsika ho toy ny endimboandro izany ka ny madinika ihany no may. Navaozontsika ny bureau mahaleo-tena miady amin'ny kolikoly na Bianco ary eo ampandrafetana ny paikady mandritra ny 10 taona isika ka ampiharina sy hamafisina ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny sehatra rehetra indrindra amin'ny fifaninanana dirana ho mpiasa mpanjakana. Hatsaraina ny fanabeazana, ny fampiarana ny lalàna sy ny fanamafisana ny fahitsiana rafi-pitsarana. Noho izany dia mitodika manokana amintsika tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny manerana nosy aho ho fanatontosana an'ireo.
ny volavolaina ireo drafitra mahakasika ny fanatsarana ny rafi-pitsarana sy ny fitantanana ny fonja ho fanamafisana ny fampiarana ny lalàna hamerenana indray ny fitokisa ny vahoaka amin'ny fitsarana sy ny fanjakana lany lalàna mametraka ny fitsarana avo na ny haute cour de justice miroso amin'ny fitsinjarana fitsinjaram-pahefana isika natolotra ary lamy teny anivona teny miaram-pirenena ny lalàna fehizoro fandraika amin'izany ezaka ny fitondrana foibe amin'ny fampitaovana sy fanofanana ary famatsiana samihafa satria manana didy amin'izany izy mikasika ny fandaminana ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny harem-pirenena sy ny tontolo iainana tsy ny resaka andramena ihany izay efa nanaovana fifanarahana amin'ny cité sy ny banky raisam-pirenena ary ny UNESCO no voakasika izany ao ihany koa ny harem-pirenena hafa toy ny Corail Noir ny Fasmainty ny Soltany ny Valanja zavaboahary ary ireo faritra arovana na an-tanety na anaty rano natao ireo tombotsoa ny vahoaka malagasy tsy maintsy tohizina ny ady amin'ny fahantrana miankina amin'ny fampananana asy sy ny fampitomboana ny fahefamividy ny vahoaka izany no atsaraina noho izany ny lalana hanamorana ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra namboarina ary ireo lalam-pirenena faharoa fahaefatra fahaenina fahafito fahasivy faharaika amby telopolo simba ny rivodoza ny fanesy manoloana ny olana nandritra ny taona maro amin'ny famatsiana herinaratra dia manana ny paikady ametrahana vahaolana maharitra isika izany dia iarahana amin'ny banky raisam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina hanarenana ny fitantanana tsy azo dia tsy hita ny ezaka maro ampihenana ny fahatapahan-jiro teo ny fametrahana milina vaovao famokarana herinaratra miisa enina amby telopolo tamin'ny distrika maro teo koa ny fanamboarana ny tohadrano andiajia ho famatsiana herinaratra ny faritry betsiboka santionana amin'ny foy ezaka ireo teo ihany koa ny fampiroboroboana ny ena ambanivohitra mba ampitomboana ny velarantany sy ny tahampamokarana indrindra ny fanamafisana ny famokaram-bary antoky ny fiahiana sy ny fanjarian-tsakafo misy ireo tohadrano na orona na fahana na matsy velarantany midadasika toy ny tao amin'ny distrika andapa natomboka ny asa fifehezana sy fitarian-drano ao bevoay amin'ny lemaky ny mangoky tsy natao ambanin-javatra ny fanohizana ny asa ao ambatondrazaka izay irahantsika hatrany amin'ireo mpiara-miombolantoka zava-dehibe amin'ny ezaka famoronana asa ny fananantsika ny didim-panjakana fampiharana ny lalàna mikasika ny orinasa afakava indrindra manoloana ny fiverenantsika ao amin'ny AGOA no atsaraina ny santampidiny arena ankibon'ny tanitsika izay noezahana hifanaraka amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena nirosy isika amin'ny fampiasana teknôlôjia avolenta eny amin'ny fantsiranana mba hanamorana ny sy ary hanaraha maso ny fanondranana sy fanafarana entana
izany dia tafitra amin'ny ezaka ho fanatsarana ny fampidiram-bola ny fanjakana, ho fanatsarana ny fitantanana sy ho fanaraha maso ny teti-bola sy ny vola ny mpanjakana, ny fandraharana sy ny fiariana dia natsangatsika de discipline budgétaire et financière. Ireo rehetra ireo dia ho fampiroboroboana ny seha-piariana sy ny fampiasam-bola ary ny fandraharana. Anarivo ny orinasa nitsangana ka amanjato ny industria amin'izany ary ampolony ny orinasa afaka haba. Koa satria vahoaka salama no afaka mihariny sy mamokatra dia toeram-pitsaboana fototra sy trano fandidiana maro no nosokafana, no avaozina sy nampitaovana ny ary novatsiana fanafody indrindra any amin'ireo toerana sarodalana. Mpitsabo voaofana maro no napetraka manerana ny nosy. Ankoatra ireo dia maro ireo ezaka hafa no ho fanatsarana ny fitsaboana ny vahoaka toy ny fandidiana maimaimpoana ataony pilatsaka antitrapo ao amin'ny sambo merci ship mandritra ny valovolana ary efa ananana toky sahady fa mbola hitohy izany. Ny fitsaboana nify sy ny ativava eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana rehetra, ny fampihenana ny taham-pahafatesana ny reny sy ny zaza entre parenthèse karma amin'ny alalan'ny fanohizana ny fanaova mbaksiny fobe. Nisy ny fipetra fampahafantarana ny fisorohana ary fitsaboana ary ny aretina pesta. Napetraka ihany koa ny tetika sy ny rafitra ahafahana miaro amin'ny fidiran'ny aretina Ebola eto amin'ny firenena. Ny tanora no antoko ny hoavy, mano izany ny fipetrany raisina ho fanarenana ny tontolo ny fampianarana sy ny fanifanana arakasa. Naverina an-tsekoly ireo ankizy voatery nitsoaka an-daharana noho ny fahasairana ny ray aman-dreny indrindra mandritra ny krizy. Nampidirina mpiasa mpanjakana ireo mpanabe framy na feno ny fepetra ary mbola hiampy ny isan'izy ireo amin'ity taona ity. Nofanina ireo tanora sy mpampianatra anarivo nararivo tany amin'ny faritra maro, mitohy ny fanokafana ivontoeram-pampianarana manerana ny lafy valo nosy sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Nomena rano fisotro madio ny vahoaka ary noatsaraina ny tontolo manodidina tamin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fametrahana fotodrafitrasa, fanamboarana sy ny bendrano, lavadrano, loharano maro manerana ny nosy, fanentanana maro hamoizan'ireo izay mbola maro izany ny fanaovana maloto eny ankalamanjana, fananganana trano fidiovana sy fivoahana amanjatony maro. Nomena lanja manokana ny fanarenana ny toem-piainan'ny malagasy indrindra ireo tany tena sahirana. Nampiana ara-pitaovana ny asa-tsakafo ireo marefo ary nomena fanampiana ireo traboina noho ny loza na ny voajanahary na ny tsia. No mafisina ny zon'ny isan-tsokajin'olona sy ny fisitrahany izany ka napetraka ireo ivon-toerana fanoroana hevitra indrindra ho an'ny vehivavy. Eo ampamolavolana ny politika pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy isika mba
hanoizana ny fanomezana ny vatsy nankohonana sy ny aratonaina ho an'izay rehetra mily izany. Andriamatoa filoha, tompoky lahy sy tompoky vavy, betsaka ny asa ary santionana no voalaza satria ny fotoana moa manampetrany. Nandritra izay valovolana ny asan'ny gouvernement izay dia azo lazaina ho niompana tamin'ny fametrahana ny fototry ny fampandrosoana maharitry isika. Mbola maro ny asa miandry ary tsy maintsy hoefaina toy ny fanovizana ny asa fampandrosoana sy ny ady amin'ny fahantrana, ny fanajana ny zon'olombelona, ny fametrahana fitsindaram-pahefana isan-tsokatsiny ary ny fikatsahana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fitondrana tsara tantanana sy tandalana. Mamelay ianareo isaotra manokana ny mpiara-miombona antoka amintsika tamin'ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana ny sehatra maro ka nahavitana ny asa tsy voatanisa teo nanisisa. Mesdames et messieurs du corps diplomatique, du système des Nations Unies et des institutions internationales, quelqu'un l'a dit quelque part ailleurs dans les années 2008, l'amitié c'est ce qui vient au cœur quand on réussit ensemble des choses belles et difficiles. Nous venons de réussir ensemble des choses belles et difficiles ces 2 dernières années. Alors tout simplement, merci du fond du cœur. Andriamatoa filoha mivady, tompoky lahy sy tompoky vavy, tsy mora ny manao raha. Nisy ny olana samihafa nosedraina nandritra ny fanatanterahana ny asa ka mety tsy nahatonga lavatra izany. Kanefa afaka mahatoky ianao Andriamatoa filoha fa vonona hatrany tena andray ny fepetra rehetra ilaina ho an'ny fanatsarana. Eto am-pamaranana satria zava-dehibe amin'ny malagasy ny fambolem-bary manaraka ny volovary maroanaka dia engane ianareo mivady mandritry taona 5 sy 10 sy 10 ity ho toy ny vary enandoha rano tarafiny andro tsy mba malazo raraha mpanala nefa tsy ngoly tsofin-drivotra tsy mba miraika fa tena raitra tsy saraka amin'ny sambatra sy ny mananjara ho masoandro hatrany ho an'ny Madagasikara. Koa zay ro lahy ny fivolagnako nareo iaby nijanjy hatsafarany ho tahiny ny magnitsy tsika miaraka amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarivampianina sy ny vadiny. Merci de votre attention. Thank you. Mankasitraka tompoky lahy, mankatelina tompoky lahy. Gouvernementa io zay na dia voavaly volana monjy tsara mantsy no nitsanganan'ny gouvernementa dia maro be ny asa vita.